Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, anolotra anao ny vaovao. Tokona ndraiky fanjakana mifanebaka imasom-bahoaka ny fiangonan'ny rihatra eo atapondohan'ny praiministra Ravelonarivo ny vahaolana politika misafotofoto ankehitriny manoloana ireo tranga amin'ny CEDCRO izay manaratsy endrika ny fitondram-panjakana arahinao anatin'ny mahatonga an-datsoratra Henrika Zarakoto Manantsoa ny mahakasika izany. Amin'ny malagasy no vokatry ny baikon'ny praiministra Jean Ravelonarivo momba ny dahalany tsy mola araky ny Ravalomanana androany. Itsekilan'izay milaza ny filohan'ny team Ravalomanana marka fa tsy mbola nanosiny ny memorandum de stabilité izany saingy efa nifanaraka tamin'ny filoham-pirenena momba izany. Nanjavona tsy hita teo amin'ny toerana sy ny tompona andraikitra azy ireo vato kristal amin'ny lanjao 20 taonina midentina 7 miliara FMG no diazan'ny sampandrarany arena kibony tany ny volana jolay lasa teo. Fitimoly mpitondra moto na ny fiara kodiaran-droa eto andrenivohitra voararany lalàna fitondrana ankizy latsaky ny 5 taona eny ambony moto amafisina ny filakin'ny permis ho an'ireo mitondra droga 50 no miakatra manomboka izao. Any Burundi, lasibatry ny herisetra ny mpanao gazety nikorotana ny tany tao aorianan'ny fividianana izay nalany ny filoham-pirenena Pernasy hatramin'ny navitan'ny fianianana ity farany mitombo ny herisetra ary mahery vaika ny fifehezan'ny polisy izany miatsipiriana vetrany. Chez Baolay, des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Vacances-mlai, Aradotni, illimité night, illimité dauni, SMS. Signante. Makanam best friends atel safidno, manjich niala tutul, am sivural, acham enura marain, am vidin arrivoire à TTC Mood, asu yanga ni 224 étoiles 3. Mlaya. Miamanja en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafapo anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana
ary mampandrisainanao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsony laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Savy Savy Zavy Rive Alexia Patrika no anarako tamin'izaho tô niotona ty vehivavy tokapo amizao tsy afenina fa manankarentsika tsy misy mahaory aloha e de mba ozy ny natafanavy tamin'izaho mbola bantikely vao nisy sy netinety tonga dia manatona tao preso tapa-kevitry fagnano dépistage nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamitsaina Savy Savy Zavy tanora salama tanteraka ny nofinofy Savy assureko kokoa no avoko rehefa milamitsaina aleko manatona atao preso. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knapp Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Mahavarian'andry ato ty manadio rano efa fanokizan'andro tya mba aiza moa zay zavykeliko zay ao ambadika izy neny le tsenaka izava ndao mba hiaraka io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano ye suro ty raha jerendry rano efa voadio zany iny sotrondry iny tena voankazo tokoa ny fahasalamany zavykeliko tsara vinanto raha izany a za koa zany ampiasa an'ity isan'andro ampiasao isan'andro dia mbola falitafaraka aminandro hoe tompoko klasy tompoko vavy amin'izao takariva izao atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa manambahiny isika atao anatin'ny fampahalalam-baovao randrianamboarina Jean Pierre fantatra amin'ny anarana fohy hoe Jean Pierre isan'ireo mpitarika ny hetsiky ny mpianatra eny Ankatso. Miarabanao Jean Pierre. Voalohany indrindra dia miaraba ny mpanolotra sy ny mpijery ary koa ny teknisianina rehetra ato amin'ny Kolo TV. Iverenantsika ihany ny resadresaka miaraka amin'ny Jean Pierre rehefa avy eo fahanomboantsika ny fampahalalam-baovao aloha ireto vaovao misongadina teo amin'ny lafiny politika ireto.
ho aiza ihany ity inona ihany no marina tsy asamora ary tsy vitan'ny vava miteny ny fanarenana ny firenena sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka saingina ny vava miteny aza toa mahazendana mampametra-panontaniana ny maro mampametra-panontaniana ny mpanary-baovao maro ankehitriny mba mahita ny ambany maso ve ny governemanta ankehitriny mbola manaraka ny zava-misy marina eto Madagasikara ve ireo tompony fahefanana amin'izao fotoana izao ary antsika ary ny matoa an-datsoratry Enikhaja Rakotomanantsoa. Matoa mitafy menatra, matoa mamakafaka tsara tahotra ny ho afa-baraka. Avadibadeo impito ny lela vao miteny hoy ny tolo. Kay tsy ny lela ao am-bava no tian'izy ireo lazaina, fa ny saina sy ny fanahy mialoha ny hanambarana hevitra. Asa aloha hoe tsy tsaronana tena adino ireo fahendren'ny razantsika ireo, fa dia mahamenatra ny mandresy mahita tompona andraikitra isan-karazany mifanohitra hevitra imasom-bahoaka. Ny raharaha Jean-Pierre sy ny daroka nahazo azy. Ara-dalàna ary manaraka fitsipika ny fisamborana hoy ny jeneraly iray. Mifanohitra amin'izany kosa no nambarany jeneraly hafa izay samy tompona andraikitra, nisy ny fioara-pefy ary nanao herisetra ny mpitandro filaminana. Mifandiso toerana toy ny vavanomby manao kanefa mpianatra iray no samborona. Tsy azo lavina fa nitsaran'ny tsara babem-bahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny, ny fihetsiky ny mpitandro filaminana tahaka ireny ary napidina indray ny fahatokisan'ny vahoaka madinika ny rafi-pitondrana misy. Ny praiminisitra rehefa miteny to entitra nefa iretsy mpanatateraka baiko to tsy matotra na dia amin'izay ambarany vava aza. Raha tsorona karazan'ny daroka ankolaka nahazo an'ny ngara velonarivo ihany ireny daroka nahazo an'ny Jean-Pierre ireny. Mbola niompana tany amin'ny praiminisitra ihany koa nefa ny hagagan'ny mpanara-baovao rehefa notsarain'ny jeneraly Ravelonarivo mivantana fa tsy tompona andraikitra ny malagasy 700 isanjato tsy nifidy faranteo. Hatramin'ny nahatsiarovana saina ho an'ny ankamaroan'ny mpanara-baovao mba tsy ilazana hoe izy rehetra. Izay vao naheno hoe misy praiminisitra iray milaza ny ivelany fa tsy mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fandraisany anjara amin'ny raharaham-pireneny ny vahoaka tantanany, ka izany no tsy nahatonga azy ireo nifidy. Tambajotra mafia maromaro ihany koa hoy ny praiminisitra no manosika ireo fitokonana sy fitakiana samihafa mitranga eto amin'ny firenena. Ka izy amin'ireny zany no tohanan'ny mafia. Ny mpianatra katsy ve sa ny CSS, ny syndikan'ny mpiasa sa ny an'ny armady sa ny mpiasan'ny fananantany. Maninona no tsy samborona sy atao aza lambo raha sa ambara maneran-tany tahaka ireny fa mafia no ao ambadika ireny fitakiana samihafa ireny. Fanina ny mpanara-baovao, iza marina no tena manao fihetsika mafia. Tsy ny mpamadibadika ny lalàna araka izay mahamety azy ve? Sao dia ny fitondrana iray izay tsy mahavita mametraka ny fandriampahalemana sy fitoniana ao aminy ary tsy mety atokisan'ny mpamatsy vola kosa ny tokony andiny-tena, fa sao sokajian'ireo indraindraina fa mpiara-mombona antoka ireo ho mafia. Ny zava-misy manoloana ireo rehetra ireo. Milaza hatrany ny mpitondra fa tany tandalàna ny eto ary mazava ny drafi-pampandrosoana hitarihana ny firenena. Ny zava-misy raha lokaloka hamiarenana ny fahatokisan'ny fianakaviam-beresam-pirenena no natao nandritra izay heritaona sy tapany izay. Mikendry ny varotra velarana misy solitany na bloc pétrolier ny gouvernement tamin'izao fotoan'izao fa tsy mety mahazo vola. Nomena ho an'ny vahiny hatramin'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina roa lehibe indrindra sy ny groupe mpamokatra herinaratra matanjaka indrindra eto Madagasikara fa izay no vahaolana hita hanarenana ny firenena. Ireo rehetra ireo anefa no atao. Tsy misy mangarahara, tsy misy mazava amin'ny vahoaka malagasy, tsy hay akory ny hoe hatraiza ny fiarovana ny tombotsoam-bahoaka sy ny firenena, fa dia kitrano ao trano, resaky ny samingeza no miainga. Tsy vitan'izany fa ny vahiny no misonenika amin'ny tombom-barotra sy mikarakara azy ireny, dia iny fa miseho amin'ny fitokanana zava-bita ny mpitondra. Ohatra amin'izany, toy ny hoe rehefa ho vitan'ny vahiny izao ny fanitarana ny seranam-piaramanidina ny vato, dia ny fitondrana no hiazakazaka ilaza fa nanao izany. Nefa ny tombom-barotra rehetra dia ny vahiny no ioty. Toy ny hoe rehefa mandeha ny jiro dia mahay miasa ny fanjakana, nefa ny jirama bankiropitra ary ny vahiny no mampiditra tombom-barotra posy. Toy ny hoe rehefa misy vola adrosaina amin'ireo vahiny izay hividy ny bloc pétrolier miisa enina kasaina amidy, dia ny fanjakana no tena mahavita azy. Ka tsy hisy resaka intsony momba ireo velaran-tany misy solitany izay toy ny atao varoboba ho an'ny vahiny. Na inona aloha ambara, na inona lazaina, na ny fisamborana Jean-Pierre izay nalaza tamin'ity herinandro ity, na ny resaky ny praiminisitra tany ivelany tamin'ny RFI, na ny ezaka miatrahana fitoniana politika eto amin'ny firenena. Tsotra ny fehiny, fikafika hanamafisana fahefana no betsaka, ary toy ny sangodimpanina mba ahaveriny vahoaka ao anatin'izany politika rehetra izany no zava-misy ankehitriny, mba ahafahan'izy ireo tsy hevitra afa-tsy izay arapaka maraina atoandro hariva.
fa mikasika ny tsy fandriam-pahalemana sy ny rarahany atsimo kosa indray nitondra ny fahitany momba ireo trangany sy tato ato Ilalatiana Ravolomanana, mpanao politika, mpanohitra nandritra ny fananganana ny antoko ny vaovao manda ho an'ny firaisam-pirenena. Nampanontany tena ity mpanao politika ity ihany koa ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny, toy izay nitranga teny Ankatso, ny olana eo amin'ny Jirama, ny resaka mémorandum de stabilité ary ny resaka fananganana ny rafitra vaovao izay isolon'ny senita, fa isan'ny notsindriny mafy ny fanamelohana ny fifamonoana eo amin'ny samy malagasy izay mitranga ny atsimo ankehitriny. Fanampanazavana. Zao tô zavatra tena loza be famono ny samy malagasy. Fanakaiza le dahalo miova fo nanaraka amin'ny Cour Roger fa tsy miaraka amin'ny Ravelonarivo. Inona ty mitranga eto amin'ny firenentsika ity? Inona? Izy reo mitondratsika ireo? Izy ireo? Fa na tsy misy mety makatoan'izy ireo le dahalo fa rehefa lasy Cour Roger dia miova fo hafa ndray izy. Raikitra ndray ny famonoana samy malagasy any atsimo any. Zay dia manameloka an'izany. Zay dia milaza fa nampitany filaminana na dahalo mifamono samy rana malagasy zany. Tokony izy vahaolana mazava nandalo teo mitandroke ao zao tsika fahalemane opération daholo zany fa mbola zao ihany zavatra mitranga. Fa tsy mbola nanao soniny mémorandum de stabilité ny antoko tia maranambarany filoha teo aloha Marc Ravalomanana, saingy nilaza ny efa ny fampiresaka sy ny fanaraka tamin'ny filoham-pirenena mikasika izay kosa izy ireo. Etsakilan'izay ny lalàna lehibe roa ihany hatreto no lany tao anatin'izay 7 volana izay. Iray volana eo ihany efa sisa dia hiditra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa ny aninivo ny anteny miram-pirenena. Fanadiadiana Izora Kotondrina. Tsy mbola isan'ireo nanao sony ilay mémorandum de stabilité ny antoko ity maranambaran'ny filompanorona ity antoko ity androany. Tsy nandany ny fisian'ny fiaraha-miasa eo amin'ireo solombavambaoka tima sy ny fitondrana ankehitriny kosa nefa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nanambara fa efa nifampiresaka tamin'ny filoham-pirenena mikasika io mémorandum io. Niona hoe vice président tamin'ny alakamisy dia nanontany aho hoe président ty resaka mémorandum ty resaka be. Maty anao fa tsy siana mihitsy fa tena mandeha tsara amin'izay tokony fampandrosoana zay politikan'ny président ozy. Dia zay avy nampivoro indray andro député ny rivan'iny. Zay vao resaka taminy dia miankina izay fotoana mamety azy fa mbola tsy nanasony ireo. Tsy azo lavina mety andraisany ity antoko ity anjara ao amin'ny gouvernemanta vaovao atsangana saingy hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava ny toeran'ny antoko ity ao anatin'ilay fifanarahana momba ny pacte de responsabilité. Tsy mbola isan'ireo 170 nanao sonia aloha zany izy ireo. Azo antoka kosa fa isitranga tsy ampoziny indray iseho eny Tsimbazaza amin'ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa raha toka tsy mitranga ao anatin'ny 2 volana ny fananganana ny gouvernemanta vaovao izay afaka ny ifanara-tsaina amin'ny solombavambaoka. Raha ny zava-misy aloha hatreto isan'ny taona tsy naomby indrindra ity taona 2012 ity tamin'ny fandaniana lalàna teny amin'ny anteny miram-pirenena ary ny fitavozavozan'ny gouvernemanta ny fototra izany hoy ny député. Tao anatin'izay 7 volana izay, fivoriana tsy ara-potoana 2 sy ny fivoriana ara-potoana voalohany ihany no efa nisy. Raha fehezina, lalàna lehibe 2 ihany no efa nolaniana tao anatin'izany. Ny lalàna mifehy ny sata manokany commune Antananarivo renivohitra tamin'ny volana janoary ary ny lalàna mifehy ny Zompanjifa tamin'ny faran'ny volana jona farany teo. Ankoatr'ireo, fanaova-tsinoisy fanekena na ratification na lalàna 7 hafa no natao. Ankoatr'izay, ny fanolorana ny PND nataon'ny Prime Ministre tamin'ny volana febroary. Tsy mbola nisy nivoaka kosa hatreto ny didy fampiarana ireo lalàna miisa 320 efa lany nandritra ny taona 2012. Isan'ny lehibe indrindra tamin'izy ireny ny didy fampiarana ny lalàna mifehy antoko mpanohitra. Ankoatra ny fivoriana ara-potoana 2 tamin'ny Airtown, nisy fivoriana tsy ara-potoana 5 teny Tsimbazaza. Tamin'ity taona ity, na dia nisy aza ny olana teny amin'ny anteny miram-pirenena no ilay fitorinan'ny filoham-pirenena teny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana, saika lany avokoa ireo lalàna nandalo teny. Hatreto, isan'ny lalàna efa nandalo teny amin'ireo solombavambaoka saingy voatsipaka ny tolo-dalàna momba ny rafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana na ny CEI natolotry ny antoko malagasy miaramiainga. Voatsipaka toy izany ihany koa ny volavolan-dalàna natolotry ny Prime Ministre momba ny fananganana ny chaîne spéciale iadina amin'ny fanondranana Bois de Rose.
Faraka ny fanambarantsika teny am-piandohany vaovao dia manambahiny isika androana Andriamatoa Jean-Pierre Randrinamboarana. Izy moa andreo vitsivitsy izay mety hoe tsy naharaka ny vaovao tatoato dia isan'ireo mpitarika ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso izay voadaroka nandritra ny fotoana nisamborana azy. Izay moa no malaza azy tsotra indrindra raha zohina zany ny zavanitranga miarabanao Jean-Pierre dia betsaka ny fanontaniana tiana mpanao gazety apetraka aminao fa manahoana aloha ny fahasalamana. Voalohany indrindra mamela ahy teny fohy kely hoe ny tenako moa zany dia zanaka Tatsary mpanao hosodoko ary tao anatin'ny tamin'ny 2010 zany afaka baka fa tamin'ity taona ity zany no afaka nianatra eny Ankatso satria tao anatin'izay taona izay dia nanao karazana fanangonam-bola ahafahana mianatra eny Ankatso. Nefa rehefa tonga teny dia lasa ohatran'ny hoe lasa gaga rehefa nisy olana ny sesesy lasa tsy mianatra dia lasa hoe very fona zany le zavatra nizahana hatramin'izay ka eto aloha zany raha ny fahasalamana iza moa no tsy arary amin'ireny olona roapolona midaroka amin'ny samy manana ny fomba fandaroany ny vodi-basy rehetrarehetra ka ny tenako eto dia marary ary marary ny tratrako ary tandrify an'le matrax zay natsina dia tena hoe marary mihitsy ary tena marary ny tenako azao ary vao tamin'ity hariva ty vao avy mividy fanafody tamin'ny pharmacie taty akaiky taty dia zay zavatra zay aloha marary ny tenako eto zay ny azo lazana anazy ary rehefa taitaitra lalandava ao anatin'le izy ohatrany hoe vao tsy mahay tsy te aheno bruit zany fa tonga dia ohatran'ny olona dala reny ny saiko dia na matory tsy mahita tory fa mitaitaina lalandava ao anatin'le izy. Izay mahakasika ny toe-pahasalamany Jean-Pierre fa ho antanitsika azy indray hoe fa inona marina moa tena antony na voasambotra anao mpiara-mitokona maromaro nareo miteny fa naninona ny hoe ianao voasambotra azonao tantaraina ao anatin'izay ihany koa ve hoe ohatrohatry ny ahoana fizotran'le fisamborana anao. Ia, misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana zay ary tena tiako marihana kely satria anatin'ny grivin'ny mpianatra na fitakiana zote hianatra zay hatramin'izay teny rehefa nisy fitakiana toy ireny dia nisy voasambotra foana ary tena nisy voasambotra ary ny mahagaga ny tenako hoe za moa zany nitratra tamin'ny farany iny tratra satria tsy fantatro hoe no ny antony inona ny antony anenjehan'zareo anahy nefa tao anatin'ny enceinte-ny universitaire zany zany hoe tsy voajan'zareo zany ny assise ny franchise universitaire. Nisy an'le fampiasana taiza raha marina ve nandritra n'le fisamborana? Tena nisy le fampiasana an'izy ary misy anina ato raha ohatra azoko aseho manko le izy dia asehoko fa zany hoe tsy nitondra sary fa efa nalako sary le izy ary tena misy takaitra ato le izy miteraka crise cardiaque anazy zany le zavatra nataon'le mpitandro filaminana tamin'ny fotoana io dia eto aho zany dia mitodika sahady hoe any amin'ny ramatoa ministra hoe ahoana ny fandraisanao andraikitra manoloana nireny zavatra nitranga nahazo ahy ny vono zay nahazo ahy ireny za mino fa nisy nanome baiko ny mpitandro filaminana nahafahana ny samotrasy namono ahy ary tena hoe ho taperina ny aina mba tsisy le fitakiana zote hianatra zay ka eto dia tena manaitsa sahady hoe aiza ny andraikitra ao ary mitodika amin'Andriamatoa filoha hoe amin'ny mahareny an'ny ministra dia tokony mba hananao fanambarana izy tokony mba niteny izy hoe zanakay anie io voasambotra sy voadary koa fa tsy mbola tsy naheno raha araky ny zavatra henoko hatramin'izay nitsamborana azy ay tsy mbola naheno hoe inona ny zavatra nataonao ramatoa ministra mahakasika ny tenako inona ny fepetra raisinao fa ho an'ny Andriamatoa filoha dia tehiteny sahady aho hoe ianao aloha dia niteny hoe tsy rariny tokoa reny nataon'ny fitandro filaminana reny niteny ianao an'izay fa mifantaniana petrako aminao dia hoe aiza ho aiza mifandraisanao andraikitra manoloana ny zavatra nahazo ahy fa tsy vita le fitenenana hoe tsy mety reny aiza ho aiza le izy dia ho an'ny IPM na i premier ministre tena raisiny andraikitra anareo ianareo reo no mpitondra voalohany ianareo no iateheran'ny malagasy manontolo iateheran'ny mpianatra moa zany zay ny tena marina iateheran'ny mpianatra dia gaga zay. Nanahoana kosa ny mikasika an'le didim-pitsarana ny hevitrareo mikasika an'le didim-pitsarana efa mivoaka iny hoe nisy an'le hoe enim-bolana sazy miantony iny
mahakasika ny didim-pitsarana maloha zany dia le izy a raha ny fomba fijeriko manokana dia karazana fanampenam-bava ho an'izay olona mitaky ny zony. Ho anay mpianatra zany dia fanampenam-bava anay mpianatra le izy hoe rehefa mitaky zo ve zahay dia reny ny valikasa n'le fitakiana zo amena sazy miatona. Amena fanampenam-bava mba tsy ho tanteraka le fitakianay fa ny zavatra petraka anay dia hoe vahao ny olana, vahao le izy a dia ho hitanao hoe misy tokoa ve le fihetsiketsehana na misy tokoa ve le fitakiana raha ohatra ka vahanareo le olana sesesa. Io problème sesesa io ne tantarako kely fotsiny satria manahirana be le izy efa tany amin'ny taona 2009 le izy. Tany amin'ny taona 2009 a ianao ministre amin'ny finance tamin'izany Andriamatoa Filoha. Nanao sonia ianao décret ny io takiny sesesa io fa natanterahana an'izay hoe tanteraho le izy. Dia nefa zay perdant foana zay rehefa tsy mianatra. Zay ny iverenantsika misimisy kokoa mikasika an'izay amin'ny fotoana manaraka fa ianao ihany koa malaza hoe mercenaire politika ary misy manakarama ahoana indray ny mikasika an'izay? Mahakasika an'izay ny rehefa misy fitakiana toy ireny eny amin'ny faritra ny université dia ny zavatra hitantsika dia tsotra le izy atao zay anosorapotaka ho an'izay mijoro mitaky ny tena zo marina, mitaky ny tena te hianatra marina dia hosorapotaka hoe ambadika politika mpikaramanaty ny azany ny zavatra petrako dia hoe amariny mandehana makeny Ankatso ao amin'ny départementa malagasy, amariny hoe mpianatra sa tsy mpianatra. Zany tonga dia hoe fanaovana tsinitsinina le fitakiana le fanosorapotaka tahaka izany. Ary eto azy zany dia miteny hoe zahay aloha zany raha ndray aman-dreniko raha niantso ahy maly dia hoe izy hoe eny Ankatso eny ve dia ianao reny no zanaka tatsaha no dia ohatra ny reny ny zavatra nahazo anao satria ndray aman-dreniko mpamboly. Zay ny azany. Ie, iverenantsika misimisy ihany mikasika ny raharaha Jean Pierre sy ny hetsiky ny mpianatra eny Ankatso eo ihany koa ny hetsiky ny CSS fa iny aloha no azontsika hanambara tao tanatin'ny fampahalalam-baovao androany mankasitraka fiainanao Jean Pierre ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV FM dia mankasitraka fiainao. Ia, mankasitraka fa misy zavatra tiako tenenina farany hoe aoka antsika mpianatra iray fo toy ny vato hatrany satria tena ny fitakitsika mihitsy ny voahitsakitsaka amin'ny zavatra nahazo ahy. Misaotra anao dia misaotra amin'ny mpijery rehetra. Mankasitraka. Ie, hotoizantsika ny fampahalalam-baovao eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray mpandraraha iray mpitrandraka vato any amin'ny faritra Bonglava no nipenipenina teny amin'ny ministera ny Arena Kibonitany io maraina io nanjavona tsy hita teo amin'ny toerana nasiany tompon'andraikitra azy ny vato kristal milanja 12 taonina mitetina 7 miliara FMG izay nogiaza ny sampandrarahan'ny Arena Kibonitany ny volana jolay lasa teo. Tsy fantatra mazava ny antony nagiazana ireo vatiro raha nambarany ity mpandraraha ity. Izy ireo izay manana taratasy fa azo mitrandraka ara-dalàna hatramin'ny taona 74 tsy mbola nahazo mpanazavana kosa ny teny anivon'ny sampandraraha misahana ny Arena Kibonitany fanadiadiana. Atairana ny an'ity mpandraraha avy any Fenorivo be ity raha nilazan'ireo mpiasany fa tsy eo amin'ny toerana nametrahana azy intsony ny vato kristal 12 taonina. Ny herinandro faharoa ny volana jolay lasa teo no nogiazany sampandrarahany fitrandrahana Arena Kibonitany ireo vato ireo raha nambarany tompony ary napetraka teto amin'ity tokotany be ny ministereny ampandrinomby ity. Isaky ny asabotsy maniraka mpiasa mitsirika ireo vato ity mpandraraha ity androany anefa foana tanteraka tsy nisy hita ireo vato 12 taonina ireo. Cristal milanja 18 taonina izy rehetra 3 camion. Fa le vato io saika ho aiza hoentina ho aiza? Dia tsy haiko fa vato amin'ny anaranay misy permis misy laissez-passer reto ny laissez-passer n'izy io. Dia ny taratasy nitondrako ny entako. Reto. Izy taratasy ara-dalàna reto. Ty fitomboka avy any amin'ny commune. Na ny ministra tsy miantso anahy hoe izao ny fandehan'ny vato na izao ny fandeha. Tsy afa-manoatra ny andriny teo ivelan'ny vavahady ireto mpandraraha ireto ary ny mpiambina no nahafantarana fa ny polisy de mine no naka ireo vato omaly alina.
Police de mine makazo teo fa zany miasa zora fa zatry ny asa alina ono nangalany azy teo. Fizany police de mine teo? Tsy haiko a, zany asa zora. Dizany talohanao? Bandazako zao raha pitso indray le livo mikando. Fa maintsy avy amin'ny le rony any le vao afaka mivoaka ato fa tsy. Raha aminareo gardien zany tsy afaka mivoaka ny entanazy raha tsy police de mine no mamoaka azy. Sarotra be aminay mihitsy. Sotasota ny tompona ndraiky mpanjakana izay manery ny androtsahana ampany amin'ny vidin'ny vato any am-posin'izy ireo no fototry ty olany ity raha ny fanadihadiana nataonay. Raha tombanana hoy ny tompon'ny vato, 2 miliara sy 400 tapitrisa ariary farafahakeliny ny tetibidin'ireo vato ireo. Manana taratasy fahazondalana ara-dalàna hitrandraka vato ity mpandraraha ity, ary 4 amin'ny taona 4.4 ny tena nonanao izany asa izany. Isy ny fionan'ny mpisolo vava azy ireo amin'ny mpanao gazety ny alatsinainy ho avy zao. Ny alatsinainy ho avy izao ihany koa no nilaza fa anome fanazavana ny avy ao amin'ny ministerany Arenakibon'ny tany mikasika ity raharaha ity araka ny antso ataribiny fanaovanay tamin'ny tompon'andraikitra androany. Eo amin'ny lafiny fampianarana dia manomboka mividy ireo fitaovam-pianarana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny. Maro no miezaka mividy indray mandeha saingy miady varotra mafy. Ny 9% ireo ray aman-dreny mpianatra izay mividy fitaovam-pianarana kosa ankehitriny no mividy tsikelikely noho ny fahefa mividy. Manodidina ny 7 alina ariary hatramin'ny 2 alina sy 1 hetsy ariary isaky ny zaza iray kosa no manana amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpampiana-janaka amin'ny sekoly tsy miankina. Tsy mbola mividy fitaovam-pianarana kosa ireo mpampiana-janaka any amin'ny EPP fanadihadiana. Raikitra ny ady sanina, tsy maintsy ahitsy hifanaraka amin'ny lisitra ny fitaovam-pianarana ny ady varotra atao. Tsy maintsy atao izay azona fitaovana rehetra ho an'ny zanak'izy ireo mianadahy. Le cahier de dessin rehefa ao zao. Na miampy cahier de dessin amin'ilay mpivarotra teo ty. Ohatrana moa ty? 2500. Efatra ny an-trano nanomba-tombana ny mety ho vidin'ny fitaovam-pianarana izy mivady saingy zendana rehefa tonga tetỳ an-tsena. Tonga dia nividiana miaraka amin'ny fitaovan'ireo ka anton'izany ny alana fieritreretana fidiran'ny mpianatra ny mety ho vidiny indray. Zaza roa no miditra mianatra ho azy ireo ary nanomana 9 alina sy 1 hetsy ariary izy. Nisafidiny tsy hanao fialan-tsasatra maritra izy ireo mba tsy hampidangana amin'ny fandaniana ahafahana mividy fitaovam-pianarana. Tonga dia miara vidiana daholo aloha zany amin'izao mba tsy eritreritra an'ilay izy tsony rehefa tonga ilay vidirana mba efa vonona daholo dia tonga mividirana dia efa vonona daholo ny fitaovan'ny mpianatra. Tsy misy safidy hafa na inona fa sahirana nisa-tokantrano. Tsy azo adikevitra fa tsy maintsy vidiana fitaovam-pianarana rehefa nisafidiny ampiana-janaka. Ny vola eo am-pelantanana no ezahana enti miady varotra araka izay tratra. Mpianatra iray hiditra kilasy 4e amin'ny sekoly tsy miankina ny zanaka Madame Perline. Androany ny kahie aloha no atao izay azona azy. Araka izany, ady sy tolona ny ady varotra. Mbola afaka 2 volana vao miditra mianatra ny zanany, saingy tsy maintsy vidiana tsikelikely araka ny vola eo am-pelantanana ny fitaovana tsirairay. Hatreo zany lany zao eo amin'ny 600 000 francs, 120 000 ariary. Fourniture sy ny droit sy ny chocolat fa mbola be dia be ilay pitsopitso, ny blouse, ny tenue, short, t-shirt, mbola be dia be zany ilay pitsopitso eny. Saika nahasanganen'ireo ray aman-dreny mividy fitaovam-pianarana fiakaran'ny vidiny izany amin'izao fiandohan'ny volana septambra izao. Amin'ny ankapobeny niakatra 20,000 eo ny vidin'ny fitaovana rehetra ilaina ary amin'ny kahie izany no tena misongadina. Miainga amin'ny 505 ariary ny fonosany iray ahitana kahie 10, 100 pejy kajy petit format, raha toka 704 ariary izany tamin'ny herintaona. Vidiana 7 ariary ihany koa ankehitriny ny fonosany iray ahitana kahie 100 pejy, 10 amin'ny kalitao tsara, raha toka 7 ariary izany tamin'ny herintaona. 2 alina sy 1 hetsy ariary no nomanin'i Madame Perline saingy tsy mbola ampy izany androany. Tsy azo atao miampy fa vidiana tsikelikely ka. Vidiana tsikelikely fa sarotra ilay fiainana. Io arakaraka ny ilaina any am-pianarana ihany io rehefa lany fitaovana tsy maintsy mividy ny ray aman-dreny. Saika any amin'ny fianarana tsy miankina no ianarany 700 ankizy no entin'ireo ray aman-dreny sendranay androany.
Niakatra ny masokarenan'ireo mpivarotra raha tamin'ity taom-pianarana ity izay tafakatra hatramin'ny 10 tapitrisa ariary izay no ahodina. Ary tsy maintsy mividy ireo ilain'ireo mpianatra amin'ny sokajy rehetra izy ireo. Vitsy kosa no mividy tonga dia iray mandeha amin'ireo fitaovam-pianarana rehetra. Izao maromaro ihany izy amin'izao. Firy manodidina firy? Eo amin'ny manodidina eo amin'ny 100 izy zany na maheran'izay. Mety hoe tonga dia ny anaky 10 amin'izay zany tonga dia mividy complet fa sak'izay mividiny tsikelikely. Ho an'ireo mananjanaka afaka fanadina mpanjakana CEPE 6e kosa, mila manomana kahie 20 isa farafahakeliny ity farany izay nahitana fiakarany 20 isan-jato raha teo amin'ny vidiny. Izany hoe tsy latsaky ny 3 alina ariary no homanina amin'ny ankizy iray. Tsy mbola tafiditra ny stylo, ny trousse, ny kitapo sy ny maro samihafa. Ho an'ireo tsy dia mahatakatra ireo fitaovam-pianaran'ireo kosa mampiditra ny zanany any amin'ny fianarana miankina. Mbola manateny kit scolaire omeny fanjakana isan-taona izy ireo. Raha tsy hivina ny voalohan'ny volana oktobra izao no hanomboka ny fidiran'ny mpianatra amin'ny sekoly malagasy.